tonga eto amin'ny fotoana ny famizana ndraintsika ribijery ajaina amin'ity takariva ity fotoana izay anaranao ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv tolorana ny araba ary anao izay mbola tafiaraka aminay ary asaina ampanajana anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao eo amin'ny sihatry ny fampianarana avy hatrany noho ny fidiran'ny mpianatra eny anivon'ny sekoly katolika izay anomboka rahampitso dia nisy ny fampiatsoana ireo talian'ny sekoly katolika rehetra ampiofanina izy ireo amin'ny arofianitra arana raha misy pestana mampiahay ny anivon'ny sekoly no raisiny talian'ny fampiroboroana ny fahasalamana eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka rakoto avonomanitra araka izany ny fampiofanana teny amin'ny falda an-tanymena so zay resika indrindra amin'ny andindiny misy araka izany lamina apetraka isaky ny sekoly katolika manerana ny diosèzy ao anatin'izany fiofanana izany ny fampahafantarana sy fametrahana ny arofenitra ny fanarahana ireo toromarika apetraky ny fanjakana sy ny fampianarana ireo dokotera misy ihany koa ny fipetra raisina alohan'ny sokafana sekoly sy alohan'ny idirana anatin'ny sekoly ny lamina zay zany dia eo ny fametrahana ny sy fampahafantarana ny arofenitra zay napetraky ny tokony andraikitry ny fahasalamana dia eo ihany koa ny lamina zay apetraka anatiny ao anatin'ny sekoly katolika eto amin'ny diocèse n'Antananarivo nandray an'izay fanapahakevitra zay ny sekoly katolika satria ho anay dia efa toka amin'ny fotoana tokony hanombohana ny fampianarana fiofanana fandinihana iarahana amin'ireo mpianabe sy fifampidinihana amin'ny zavatra rehetra atao ho fisorohana izay mety hitranga amin'ny fotoana rehetrarehetra izay tokony anentanana ny olona amin'izao ady amin'ny pesta zao dia nataonay zany ary nahazo antso moa zany amina hoe andao dokotera mba hiresaka amin'irety talehan'ny sekoly katolika dia tonga zahay inona ny tena afatrafatra napetraka dia hoe andraikitra sy andraikitra ao ny fanafoanana ny aretina pesta samy mitondra ny tolo-tanany tsiraray avy na ny sekoly na ny ministera ary zay zany ny ao anambadika izay rehetrarehetra izay dia ny hoe andaotsika hiresaka amin'ireo talehan'ny sekoly fa ireo no mpitondra hafatra tsara indrindra ny amin'ny sekoly dia ny fampita hafatra izay ny amin'ny hoe manahoana zany aretina pesta manahoana fifindranya inona ny andraikitra tokony raisiny tsirairay avy ao anatin'ny sekoly indrindra tsy amin'izao fidiran'ny mpianatra izao ihany fa amin'ny fotoana hafa rehetra ary miresadresaka amin'ny fanaovana dia tsy resaka ny pesta ihany fa ny amin'ny fiarovana ny hoe ahoana fahazo eritreretina ny fiarovana amin'ny arety mifindra izay mety mahazo any ekôlina any tsirairay avy raisin'ny sekoly ny andraikitra amin'ny fampidirana ny mpianatra rahampitso misy fifampidiniana ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny saram-pianarana ny akamaroan'ny sekoly zao be dehibe ny sekoly zay efa atao hoe efa talohan'ny tany fisoratana anarana no efa voalohany ekolazy volana oktobra resaka ny sekoly efa nandray azay fepetra zay any fidiran'ny mpianatra ny fanombohana mihitsy dia ho an'ilay sy nandroa zany ahoana dia zay le ataoko hoe matoky fa ny ray aman-drenindreo dia olona azo ifampiresahana tsara daholo ireo ho amin'ny fidiran'ny mpianatra rahampitso no antony nanatanterahana ny fandaminana eo anivon'ny sekoly katolika ka rehefa tafapetraka ny fepetra rehetra ho fiarovana sy fisorohana ny fianaky ny valana aretina pesta dia anjaran'ny sekoly amin'izay no mandamina ny fanatanterahana ny fampianarana eny an-toerana